zaho rajaka vola mpanompony Jesosy Kristy voantso fandrina voatokana ho amin'ny fipirina ny firazantsarany Jesosy Kristy irany tondrany afatra avy amin'ireo amin'ny fiangonany amin'ny fialady farany amin'ny taona ty amin'izao volana desambra nananganatsika hevitra lehibe hoe nyany tsy vonona mihitsy ny fiangonana ohatsy mbola tiatorynareo inareo hevitra mbola varina nanokatra pokitra tao maka bonbon amleza monahitra ny tompony finoana ary amin'ty anatin'ny fiatsony ty hianatra ny voninahitra an'Andriamanitra zany ny zanak'Andriamanitra rehetra fa le felokely aho makatahaka amin'ny mpanoton'Andriamanitra zany namerena amin'le teny teo hoe fajereny indimy voalohany amin'izany taratasiny apôstôly zany fa anisany mba hianarana koa zany amin'ny fanontona hoe Paoly mpanompony Jesosy Kristy voantso apôstôly voatokana amin'ny filazantsara'Andriamanitra misy titra ohatra zany nentin'ireny mpanompon'Andriamanitra reny tsy avy amin'ny tenany fa avy amin'ilay antso azy dia mba manonona rajaka vola mpanompony Jesosy Kristy voantso tanina voatokana ho amin'ny filazantsara'Andriamanitra tsy miambo aho raha miteny zany ary tsy zaho nanao ny tena ho mpanompony'Andriamanitra fa izy no miantso ary amin'ty aladiny fiantsony ty no hamerenana indray zany nataon'Andriamanitra zany voaka amin'ny 6 janoary raha tary indrindra revio anankiray boka amin'ny sekoly nangatanytamiko hoe mba lazalazao kely momba anao manontolo zay pasteur sy mba tokony fantatry ny kristiana dia nalefa any anatin'izany revio zany hasina larana fahatelo ty namoahana azy tia dia mba mamerina ao an-tsaitsika mamerina ao an-tsaika zay ny antson'Andriamanitra ty mamerina ao an-tsaiky ny antson'Andriamanitra ny apôstôly Paoly rehefa maka Korintiana tonga 10 ianao dia andre misy lazalazany apôstôly Paoly tena zany hoe tena tsy alery mihitsy hoy ny apôstôly Paoly olona nanenjika ny fiangonana nanao zay namonoana ny mino anisan'ny makasitsaka ny toram-bato ny kristianina fa nandefena n'Andriamanitra aho hoy ny apôstôly Paoly hoe vakiana ny fampaherezany zanany tamin'ny finoana momba n'izany fiantsoan'Andriamanitra zany Timoty voalohany toko fahatelo andiny fa 10 amin'ny 20 Timoty voalohany toko fahatelo 10 amin'ny 20 mahatoky ka tokony ekena fakasikana zao teny izao tonga tety ambony tany Kristy Jesosy hamonjy ny mpanoto ary amin'ireny izaho ny lohany kanefa zao namorana fotamiko dia mba hasehony Jesosy Kristy eo amiko zay lohany ny faharimpo rehetra ho fianarao azy rehetra ino azy fahazoana fiainana mandrakizay naseho tompo tamin'ny apôstôly Paoly ny faharimpo la longanimité fiteny lavabe la longanimité maharimpo antsika ny tompo tsy mamaly botana amin'izay ataontsika Andriamanitra na zany aza nataon'ny apôstôly Paoly mahafantatsy olona nianatra io fariseho io fantany lavan'Andriamanitra saingy nanenjika ny fiangonana izy fa tsy narahan'Andriamanitra tamin'izany naty faramisy hadalany zany ny apôstôly Paoly fa nantsy dia mba azo Kristy naraikio zany fantatra Andriamanitra loatra aho fantany atrany amin'izay ankonana ny anjako fa raha izany dia tsy
tsy misy de mamendrika akory iatsoniaompitandro fa no ny faharipony la longue limité du Seigneur tena tsy mifamompona reky mivesatra sy milanjany zany fanandratany tompo zany ny antsoy ary mba hompanoty ho isy am'ireo mpanoty mba hitory ilay filazany tsara ny Jesy Kristy mba hitory momba ny fahatsaràn'Andriamanitra ary ity mission iombonako amin'ny apôstôly Paoly iombonako amin'ny tontolo filazantsara rehetra ary amin'ny andininy fahadimy ilay filazantsara ny Jesy Kristy zay nandraisanay fahasoavana sy maha-apôstôly anay zao mission hahatonga fanekenany finoana ho voninahitry ny anarany hahatonga ny fanekenany finoana ho voninahitry ny anarany raha atao tenytsotra kely de hoe mba hatonga ny olona hanaiky ka hino Andriamanitra samy hiraka natanaovany tompo ny apôstôly Paoly ary raisinay ko ho hiraka mpanaovany tompo anay ampanaiky ny anarany Jesy Kristy ho an'izay miaino anay rehetra anteritry Korintiana faharoa fahafolo fa vakina kely fa sabiky io zany lazany apôstôly Paoly azy zany am'zany mission na zay ny tompo natao zany Korintiana faharoa fahafolo ny andiny fahatelo ka hatramin'ny fahaeniny Korintiana faharoa fahatelo andiny fahafolo andiny fahatelo fa na lehibe na nofo aza izay fataro zany nofo zahay olombelona zahay de tsy mba miady araka ny nofo fa tsy avy amin'ny nofo ny fiadiny ny tafitsay fa mahery amin'Andriamanitra handrava fiarovana mafy fa mandrava ny fisainana sy ny zavatra avo rehetra zay atsangana nohitra ny fahalalana n'Andriamanitra zay ka mamabo ny hevitra rehetra hanaiky Kristy ary vonina hamaly ny tsy fanarana rehetra zay efa tanteraka ny fanarana io mission raha isy tsangaka nohitra zany anarany tompo zany zay vonina hamaly ampanaiky azy ny anarany Jesy Kristy saina zay mety anohitra n'Andriamanitra mensay zay ambaboana ny fomben'ny mpanohitra regny efa famaraparana zay mba hafanay tora ny anarany toko eto amin'ny fiangonana ty zahay taminareo anatin'le taratasy zany any am'le asy tiany manda 4 ans fely farany raha isy tsangakanohitra zanay am'zany amin'ny raha toko anay zany de ataonay zay apabo azy ho any Kristy raha niantsory zay iara-mampoanay tao ty fiangonana ty nataonay namakoaky nalerana nandritry ny fotoana rehetra misy akara manonatena zay fona ho namanay amparoso ny fiangonana fa raha tsy zany taribezanao de fa manova de mission de mbola tsy voatokana ho namanay amparoso ny fiangonana ho avy ny fotoana ifidianana zay korao ny fiangonana ilaza amin'ireo mpifidy aho hoe zay fantatrao fa ho namako amparoso ny fiangonana fidiny manangana vitova soray aho raha hita olona fantatro fa manitra azo tsy manaiky ho brao fiangonana mba ataoko fantany fa fantatro ny fankatoavanay fantatro ny fanavana azy raha mandanay ianareo
tsy zahay mivavinareo fa lay naniraka nay Jesosy Kristy. Fa tsy nay anakoako any ampon'olona tsiraiany zany farisien-davitra zany. Tsy misy olona milaza fa nantiana Andriamanitra, tsy misy olona milaza fa mifidiana Andriamanitra ho dia koa ny fiangonana, nefa mitariketsaka dia ny anohitra an'Andriamanitra. Anohitra ny fidiana fiangonana. Dia makomana zany zay mba hifidy ao, amantaza zay hofidiny ao. Ity pasteur totraiky obrao miaraka aminao. Fa hiara-manandrasa zany anaran'Andriamanitra zany mba ho isany voalaza araka zay nazany apôstôly Paoly azy ariny andiny fahenina lery rehefa tonga amin'ny fanekenany finoana voninahitsy ny anarany tompo ireo zay Kristy ianareo koa isany re rananaiky, ianareo koa isany re rananaiky na ntsina Andriamanitra. Zay izy vao manao le adresy ny taratasy hoe ho anareo rehetra malala an'Andriamanitra zany Roma sady ho antsy ny masina aminareo fahasoavana sy ny fiadana amin'Andriamanitra raisy Jesosy Kristy voantsy. Io nantsio Andriamanitra zany malala an'Andriamanitra, le bien-aimé de Dieu. Zany olona nanina ny antson'Andriamanitra zany, olona fantany tsara fa ty azy. Zany olona manaiky ny fiantson'Andriamanitra azy zany, dia olona nanokatena masina sady voantsy ny masina. Oy apôstôly, olona manokatena ho an'Andriamanitra zany. Amin'ny fiteny fanta nanofana azy aho tamin'ny fotoana ny fiofanany zao kongé ny fiofanany zao hoe iza miantsonao dia koa ny fahaiza manao nareo nanao kilalao fidianana ve sa tena reno mihitsy fa Andriamanitra ny miantsonao ka voafidy dia koa menao. Atao teny hafa dia hoe iza no milaza aminao fa sady tian'Andriamanitra ianao no tia an'Andriamanitra. Fa sarotra be ho maty ny amaky vakiny zany efa taony zany raha olona tsy vonina ny anaiky an'Andriamanitra izy, nefa hiakatra amin'ny altara eo ilaza fa ho namany ditandrina ao amisy alasana ny ombon'Andriamanitra. Tsy azo tenitenena foana zany, tsy azo amin'ny tanan'Andriamanitra zany teny zany. Rehefa tsy vonina anaiky an'Andriamanitra, eto ty altaran'Andriamanitra ty teny hoe ho namany ditandrina zay hitandrina ny ombon'Andriamanitra. Aleo ahy manao démission dia mbola be lehibe ny tsika manaraka ao azo ampiakarina. Ka misy fanany zany lazay izy samizy fa tsy amin'ny fiangonana mifidy zany le rezako azy zany mba hahafanareo mafantareo hoe arana toko fidy tao tsy mitona natokana satria izy nanao démission dia misoiny teny mbola tsy vita fankana teny mbola tsy natao le fanekena. Mba ho marina tsara aminao zany hoe ho ana rehetra voantsy sady malala an'Andriamanitra ny masina, tian'Andriamanitra, tia an'Andriamanitra, manokatena ho an'Andriamanitra. Zay vao mitsodrano le apôstôly, mitsodrano tsy mankany amin'izay olona mandala an'Andriamanitra io. Hoanareo le fahasoavana sy ny fialana avy amin'Andriamanitra tsy mankany ny olona mandala an'Andriamanitra io. Ohatry hoe misaoty io amin'ny loha zay mandala an'Andriamanitra sady tsy zany zany.
alefa letsydrano izy manà de misaoty fosy letsydrano tsy mipetraka ao ohatrany le rano tonaka amvorona re atonaka de lasa fotsiny fa tsy mijanonao aminy eo hoe aminao aneny fahasoavana sy ny fiatana avy amin'andriamanitra zao no ahafahana manao test ho any zay manahy farasa azao voanomboka tsy voahita zay ina test atao eo fa manahy farasa mafana manao zany test zany hoe raha tena nanay misy zany fiatsona tokoa ny olona de tena mikita tao any mihitsy zany hoe ho aminareo aneny fahasoavana fiadanana avy amin'andriamanitra raitsika hita tao ny fiaina mihitsy zany fahasoavana zany fa tsy hoe io izy fa voafidy dekolona efa tsy hita koa zay fahasoavan'andriamanitra amin'ny fiainana sanatiaviny vava natao teny hafa zany hoe arakaraky nanosoa nanaovandekola no nampitotongana ny fiainana satria izy mandana andriamanitra de letsydrano tsy mipetraka ho aminy eo fa lasa le rano tongana ihany letsydrano tongana ihany sainginao misaoty ohatrany hoe raha atao misaoty ny saoty normala de hoe tilonohan'ny olona tokony amiasa-tana de misaoty ny tanany fa tsy makao tsy mahazo vaniko fitina zany resaky zany raha miantso anao andriamanitra ary maneo zany fiatsonanao zany zay tia aladiny fiatsony ty renao sy atson'andriamanitra anao mba hamekenao azy ary tonga fanekenany finoana ho le apôstôly tenao manaiky an'andriamanitra ny sarobidy am'izany ianao manaiky ny fahefan'andriamanitra ny sarobidy am'izany ary ny fahefan'andriamanitra ny mitondra ny fiangonana ny fahefan'andriamanitra ny manenjy olona mitondra ny fiangonana izy sady amiko zany le apôstôly paoly ny fa ty zay nandraisanay ny fahasoavana sy ny maha apôstôly anay tsy avy aminay zany ny apôstôly fa avy aminay Jesosy Kristy le fahasoavana natombaka andriamanitra natotra andriamanitra avy tamin'i Jesosy Kristy de am'izao alady farany amin'ny taona zao nay lalàny kristianina tsy anao fahazarana fotsiny zany hoe tonga ty am-piangonana tsy anao fahazarana fotsiny zany hoe mihiro eniko mihitsy nyfatovana maty asana reraka miarotolona aloha eniko zany rezaky hoe tena maty mihitsy le kidy ohatrany olona tsy vonany hoe anotena man'andriamanitra alaky misy antsoo io aza mienjy resaky lotekinao io fa sao de devoly mampiteny io fa ny fanan'andriamanitra ao amin'ny fieritreretanao ao isaia telopolo raiky am'roapolo andreny felopao vononao ao ianao ity lalaka andehana sao ity mitoteny fanady meletodira mba andrenisanao zany feon'andriamanitra miantsanao zany mba nyvalinao ny fanekenao an'andriamanitra ny fiainanao de mba asehoy ety mason'andriamanitra eto zany aty sahinao maneo zany fanekenao an'andriamanitra nety masonao fiangona an'andriamanitra zao tsy asina hira tsy asina muzika hoe anetsiketsika hoe sentiment fotsiny ailo tena izy no tavakekitra fetsana anao tena mamtombo de mitsangana anao eo toerana fa sato be mitaon'olona mangaty kelikely toerana mandany fotoana ko igny fotoana tokony afahana mieritreritra sy misaintsaina lasana lany eny andalana iny de mifakaiteny amy andalana re sasany de verona ny sasany ty ary raha nataona teny de verona eo ampitsakana atoerana ihany anao de mba ino izy any antsoantsy mandriamanitra tsy mety ankina
mandresy lavitra anao zany tsy manambitamby fa mandresy lavitra raha mety anao anaiky tokoy ty masin'Andriamanitra eto tsy jery anao a fa sao ny masoko ndray ataoranao dia mitsangany anao todika any amin'ny tompo dia anao mieritreritra zay ataonao ao anao sy ny tompo zany dia atoloran'ny tompo itenanao io aza mijery olona ho aho aza makataka olona ho aho fa ianao tenanao manavakevitra ny fanekenao an'Andriamanitra no antony zao fitsangananao zao tapa-kevitra tsy misy lasa amizany araiky an'Andriamanitra anao aza mitsangana mamitaka an'Andriamanitra fotsiny fa ianao misy lavitra tsy ianao ny tompo malala an'Andriamanitra ianao ary mba tianao koa izy fa isika tia satria izy efa tia talohatsika dia manotena ho azy ianao le vony ny fanan'Andriamanitra zay izy keliky ny fantavana rehetra ao am-polo ao le fan'Andriamanitra zay izy keliky ny fiasara-milatsy rehetra ao am-polo ao ary dia diovy ny rano Jesosy Kristy ianao mba ho masinao an'Andriamanitra voatokana ho an'ny tompo ny fiainanao ka olona voadio tahaka izany no hiara-dia amin'ny tomporay amin'ny taona vaovao efa homanino anao ria atanterahana ny famonjenanao ko mangataka aminareo azalano ny famondrapon'Andriamanitra mba atolotrareo ny tenanareo fanatitra velona ny masina sitraka Andriamanitra dia zao fampivavahana mety ataontsika izao zany ho voninahitry ny tompo tomponay ianao ny mahita ianao ny mahalala zay ao tomy zanakao mandre zany antso tsy manokina zany antso mandola ny sainy zany zany antso manondrava ny fandavany zany zany antso manodidy ny devoliala ao am-pony zany manataraky ny elo ny fahindratra fosaka tsy mahazo manelingelina manindra ka ahitaona zaraka Andriamanitra tsy anatona ny tompo zao amin'ty andro antsony azy ty Jesosy tompo reo zanakao apetraka mpiatananao araka ny teninao fa tsy misy maharomaka ny ao an-tananao Andriamanitra sotrako makasiraka eo zany amen fisatsika mihira afaka tymfanao